misaotra tompo ny anaranao ny angatana izany. Amen. Vavaka isika tompoko, voninahitra ny ho anao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, tera sy mankalaza anao izay Jesosy malala. Misaotra anao indray ny amin'izao ora sy fotoana izao, izay ahafahany Andriamanitra ny teninao, aim-panao anay, sakafom-panao anay, manatanjaka ny reraka, mamelombelona ny fanahinay sy ny fonay. Misaotra tompo fa mbola velona hatrapamonjeny izay, mbola manana anjara eo anatrianao andre izany fahatsaranao izany. Mitenena aminay tsiraray avy, sokafon'ny fosiny saina mampanahinay, andrenesanay ny teninao, araka ny teninao Jesosy manambara hoe, andefa ny teny koa mba hasitrana azy, anasitrana anay tokoa ianao tompo. Koa amin'ny anaranao Kristy, ilay mpanjaka ny mpanjaka, ilay tompo ny tompo, ary ilay tompo ny fahefana feno, any an-danitra izay tia tany nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka isika tompoko. Dia mbola ho ampitomboana mandrakariva amintsika mianakavy eny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tombosika. Anio fa 7 ny volana Jona izay alahady farany any amin'ity volana Jona ity. Alahady ihany koa izay ankalazantsika ny asaramanitra izay nandraisantsika sy nazahoantsika izany fahaleovantena nandritra ny 80 taona izay. Faly miaraba ihany koa ny malagasy rehetra manerana ny nosy izay tsy aro voataisa daholo any amin'ny faritra rehetrarehetrany. Faly miarabantsika rehetrarehetra izay mandray izao radio fiotazantsoa izao sy izay rehetra mandray ihany koa sy mandray ao anatin'izany tambasotra mpifandraisana izany. Ao nareo rehetra ny avaratra Analamanga, Diana, Sofia, Sava, ny Atsimo Atsinana, ny Atsimo, ny any Androy, ny Analamanga Ray Manontolo, ny Atsinanana, ny Bongolava Itasy, ny Boeny, Menabe, ny Orombe, ny Otomatsiatra, ny Lanjorofo, ny Alaotra Mangoro, Vato Fitovomana, ary ny Atsimo Andrefana sy ny Malagasy rehetrarehetra manerana izao tontolo izao dia miarabantsika rehetrarehetra nahatratra izany asaramanitra nazahoantsika izany fahaleovantena izany. Manona ny fiadanana Kristy koa ho antsika rehetrarehetra ny tokantrano any izay noho ny ame anara-pahasalamana dia tsy afaka mankany am-piangonana isika noho ny mahavoafetra ny olona izay afaka mandeha aty am-piangonana, dia manona ny fiadanana koa tokantranonao ny amin'izao raha sy fotoana izao. Andray ny tenin'Andriamanitra isika, loha hevitra izay renesintsika sy nodiniantsika ary nolandalaintsika tao anatin'izay volana Jona izay dia ny kristianina mivavaka ho an'ny hafa sy ny firenena mba azo fiadanana. Vokaisitsika ao anatin'izany ny tenin'Andriamanitra amin'ny lioka na filazantsara araka ny lioka 12 ny 1 ka hatramin'ny 7 izay hitantsika ao anatin'ny perikopa izay ianantsika fiangonana protestanta vaovao. Ovakitsika ny filazantsara araka ny lioka 12 ny 1 ka hatramin'ny 7 fa izay no andraisantsika ny hafatra sy ny vatsim-panahy hoentintsika indray miaina mandritra ny herinandro. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, vakitsika ny soramandry, nananaran'i Jesosy ny mpianany tsy atahotra olona ary tsy teny ratsy ny fanahy masina. Ary tamin'izany raha niangona ny vahoaka betsaka dia tsy hitaisa ka ny fanitsaka. Jesosy dia niteny tamin'ny mpianany aloha ka nanao hoe, mitandrema ianareo fandrao ho azon'ny masirasira ny fariseo dia ny fiatsaram-belatsia.
fa tsy misy nafenina izay tsy aseho na takona izay tsy ho fantatra koa na inona teneninareo amin'ny maizina dia horeo amin'ny mazava ary izay bitsinareo mangigina ao amin'ny efitrano dia hotoriana ao amin'ny tapitrano ary lazaiko aminareo sakaizako hoe aza matahotra izay mamono ny tena nefa noho ny afaka izany dia tsy mahay manao mihoatra noho izany fa asehoka anareo izay atahoranareo matahora izay manam-pahefana anarany amin'ny elo rehefa novonoina eny hoy izao aminareo matahora azy tsy eram-batry vany vidin'ny tsintsina 5 nefa tsy misy adinoana eo anatren'Andriamanitra ireny na dia iray akory azy fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa ary aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny tenina fahamarinana amen. Anaran'i Jesosy ny mpianany tsy atahotr'olona. Ny amin'izao vaninandro izao moa ry havana dia malaza ity aretina coronavirus ity ary mandraka ankehitriny dia mbola mitandrina ny amin'izany isika izany aretina izany. Maro ihany koa ny zavatra izay mitranga ao anatin'ny fiainantsika rehetra tsy ny malagasy fa natrany ampitan-dranomasina any aza ny ara-tsosialy ny amin'ny fivelomana ny amin'ny fahasairanana. Eto Jesosy dia mampahery antsika aloha hoe aza matahotra. Fa ny tena isogadina amin'ny tanty ten'Andriamanitra ity ry havana dia ilay tenin'Andriamanitra manambara hoe matahora izay manam-pahefana anary ianao any amin'ny elo. Tantara kely izay zavatra nisy entiko hanorenana izany tenin'Andriamanitra izany ahafahantsika mandiny tena ihany koa ahafahantsika mibebaka mandrakariva ahafahantsika mivavaka ary ahafahantsika manomana ny fanahintsika mandrakariva hibanjina ny azo fijaliana hibanjina ny lanitra fa tsy variana ny amin'izao fiainana izao sy izao arety mandrigana izao. Tantara kely anankiray mpanampy an-trano sy ny mpampiasa ity tantara ity. Rehefa nana mpanampy an-trano ity mpampiasa anankiray dia tena tiany mpanampiny io karakarainy ny tohany ny fianaran-janany natokisany tao anatin'ny tokantrano ary nametrahana ny zavatra rehetra satria maromaro ny mpanampy tao anatin'ity tokantrano anankiray dia manambara ny mpanampy hafa hoe mangalatra foana ne io mpanampinao io mitondra zavatra mody foana ne io mpanampinao io dia hoy ilay mpampiasa hoe tsy maninne ka izy ara mampalahelo ka tsy mety nefa maka foana izy aloha anazy Jesosy zany. I mpampiasa moa zany dia mpanompon'Andriamanitra ny toy an-trany izay toetra n'ilay mpanampy zay nanaroatra ity mpampiasa azy. Ndray andro anefa rehefa andeha hody ity mpanampy dia nifanenany ity mpampiasa azy andeha sady nga ianao dia niteny ity mpanampy andeha fa hitanao moa izao confinement zao dia osisy le mpampiasa tsy mifanarahana kosa ne mrobe folonao dia mody mba amiroa kosa tena maika andolo iverina ody mbola misy ara tokony ataonao ao dia ataovy kely aloha ty zavatra anankiray ity. Rehefa variana nanao aniny asa iny le mpanampy dia teo le mpampiasa zay mpanompon'Andriamanitra na tsy aro-tapoka hoe fa inona moa na maika azy mody teo io ny andrasantsika le tenin'Andriamanitra hoe tsy misy nafenina izay tsy aseho jerena ny kitapo fetina mody tsy hitazena lehany aiza izy anao ny nafenina ozy isy le mpampiasa le kitapo ny ambany tohatra rehefa nosavainy le mpampiasa ny kitapo hita tao daholo ny zavatra rehetra zay nangalariny ary nisy zavatra santeona zavatra maromaro ao an-trano na vary na vilia na savony zavatra isan-karazany teo ny mpampiasa dia niteny fa maninona ianao manao an'izao tsy nanao an'izao fa maninona ianao maka zavatra ohatr'izao tsy nakanio fa fantatrova hoe fahato an-trano io nandahatra amin'ny farany izy ka nanapa-kevitra amin'ny mpampiasa hoe alao ary androkanao tao anatin'izay dia lasa izy rehefa lasa izy dia mbola tsy vitan'izay fa mbola nalalabaraka ny mpampiasa karnamako tsy nameny olona ohatra an'izao tao anatin'izay mpampiasa nandiny tena rehefa nandiny tena dia inona ny zavatra niteneniny hoe tompo inona ny anton'izao rehefa niraisy ny tenin'Andriamanitra ry havana dia tenin'Andriamanitra zay hitantsika io ao amin'ny filazantsarakalioka 12 ka ny 9 fahadimy io dia manambara hoe matahora izay manam-pahefana anary aiza any amin'ny elo Jesosy io very zany ny olona ino sisy le mpampiasa
satria nanao ny adalany foana izy fa rehefa tonga kosa ny fotoana zay nilazany mpampiasa azy a nandahatra amin'ny farana izy. Ry havana tahaka izany koa tsika manoloana an'Andriamanitra. Misy fotoana ny tompo tena mitahantsika, mame antsika fitahiana mahatretrika, manao izay tena mahafaly antsika hatramin'ny ankohona antsika ny fiainantsika manontolo dia etoany tanteraka. Fa matetika isika manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary tsy manaiky miaiky eloka eo anatrehan'Andriamanitra fa miziriziry ka mandeha amin'ny ditry ny fo tia tena tsy manaiky anarina hany ka le Jesosy Kristy le manam-pahefana anarany amin'ny elony afaka manary antsika any amin'ny elo. Teo le mpampiasa ry havana rehefa nitony tantara tady ho tezitra mpanompon'Andriamanitra izy io tady ho tezitra ary ao anatin'izany tady amalifaty, ao anatin'izany maloto-po. Fa rehefa mibanjina ny Kristy izy dia niteny hoe izao le tetikadin'ny Satana kay. Inona moa ry havana le tetikadin'ny Satana amin'ny fiainantsika indrindra antsika mpanompon'Andriamanitra? Efa fantatry le devoly isika fa tsy hijangajanga satria fahotana be zany dia sokafany kely ny telefona dia ao tsika mijery zavatra mahamoafaty sy mahaliana antsika. Efa fantan'le devoly isika fa tsy hangalatra na maki banky dia any amin'ny zavatra kely any ampiasana na any amin'izay asa atao andavanandro ihany misy tsy fahamarinana irika idiran'ny Satana anamelohana antsika. Efa fantatry ny devoly tsika fa tsy hanao fahadalana be hitany mason'ny olona eny dia ho amin'ny takitakinao mieritreritra fa tsisy pahita dia ho ataoko ihany aloha ity fa Andriamanitra dia mikomprendra. Ka io le tenin'Andriamanitra tonga amintsika hoe tsy misy na felina zay tsy aseho na takona zay tsy ho fantatra. Ary lazaiko aminareo sakaiza aza matahotra zay mamono ny tena nefa noho ny afaka izany dia tsy mahay manao mihoatra noho izany. Fa asehoko anareo zay atahoranareo matahory izay manam-pahefana anary any amin'ny elo. Eo ny Satana ry havana no mitady hirika anapitena ny mpanompon'Andriamanitra. Fa rehefa niambina amin'izay le mpampiasa tsy tezitra izy na nanafo anitra izy dia inona ny zavatra niseho? Lasa mpandresy. Rehefa manafika antsika zany Satana amin'ny zavatra mahadinidinika amin'ny fiainantsika, mila miambina tsara, mila mitandrina tsara. Fa ny tanjon'ny devoly dia ny apotika anao, ny androdana anao. Rehefa miditra anatinao nge fahatezerany dia tonga ny lolopo dia lasa maloto ianao. Rehefa tonga anatinao nge ny fitsiritana kely, tonga ny fijangajangany, miditra fakapana maro dia potika ianao. Ary ny tanjon'ny devoly dia ny anandevozana anao anatin'ny fahotana, ny tsy ahitanao fitahiana. Ka rehefa mijaly ianao, rehefa sahirana ny sainao, rehefa marary ianao, miampanampana faly be ny devoly mahita an'izany rehetrarehetra izany. Eto ry havana dia hoe na dia volondohanareo aza ao izy dia voaesa avokoa. Ka noho izany aza matahotra fa mihoatra noho ny tsitsina maro ianareo. Jesosy Kristy tompo dia mampahery antsika. Aza matahotra ny arety mandrikana. Zany akory tsy midika hoe aza mitandrina, afa le hoe mitandrema. Fa afa kosa le hoe aza matahotra. Ny aretina mantsy dia rahatsika hoe Satana. Jesosy eto miteny hoe aza matahotra ny devoly fahavalonareo. Na dia mierina taka ny lioana izy fa mahery sy lehibe noho izany le Andriamanitrareo izay momba anareo mandrakariva. Eto Jesosy miteny antsika hoe aza matahotra. Ninona mitranga aza matahotra? Ny aretina Jesosy hoe manasitrana an'izany? Hainy tompony zany. Ary miavaka mihitsy tsika indray tsika fiangonam-pifoazana nomena antsika daholo ny lakile marary amasino rahan'i Kristy, sotroiny rahan'i Jesosy. Inona ny olana? Dia mandohalika vavaka metoraka amin'Andriamanitra fa ao ihany ny vahaolana, ao ihany ny lakile fa tsy zavatra izay tsy hain'Andriamanitra atao. Ary raha manana an' Jesosy ianao tsisy mpanompon'Andriamanitra zany ka mandro fotsy. Na dia misy ara-valana aretina, olona miavaka ianao, tahian'Andriamanitra manokana ianao, zany ny atao hoe manana an'i Kristy. Fa raha kristianina mbola mitebiteby inona no hoaninay, inona ny sotronay, aiza ny tokony alehanay, inona ny tokony ataonay, raha mbola manana an' Jesosy ianao ka manao an'izany, tsy ao izay ny tompo. Fa mbola kristianina sadasady ianao, kristianina tsy miaina ny tenin'Andriamanitra, kristianina mbola tsy nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Zany ny olona be fanahinany amin'izao fiainana izao. Hitan' Jesosy ake ny adinao hitan' Jesosy ny olana izay setrainao, hitan' Jesosy ny adi-tsainao, fa Jesosy miaro anao, miado anao isan'andro san'andro. Ray andro ry havana rehefa nisy an'ity lehilahy anankiray izay niova fo, izy ity dia somary tsy lamboto izy ny fiteny azy
amin'ny fahafaritra tsy tononoko le izy le tanàna anankiray sendra vavaka teto amintsika izy io dia nifanena amiko ahoana ry pastera dia ahoana ho tahiny Jesosy ianao za io manana problème be inona ma problème anao marary ny vadiko dia ahoana ho tsy mamisy azo atao mihitsy ve zao Jesosy mpahanasitrana mahay zavatra rehetra Jesosy finatogavanao eto teny vavaka mihitsy ary hitady zany Jesosy zany teny vavaka teto izy riavina laharibe ariva izy mivavaka teto nitory teny amin'io Jesosy mpanasitrana vavaka manofa zavatra mibeba ianao raha misy zavatra mampalelo ny tompona ataonao dia mangatana zany fanasitrana zany fahin Jesosy manao an'izany teny vavaka izy rehefa vita ny vavaka dia lasa izy nody fanenamiko ndray izy nody dia ahoana nahazo hery tsara fa dia fa mihina zany fa tena amantana fanasitrana anao misy tonga ny an-trano any dia ahoana zany tokony hainao Jesosy zany no mpanasitrana dia andramoka izao fa tsara Jehova tonga tany tokantrano izy iny le vatiny mbola narary fa narzany Jesosy zany no mpanasitrana hony za tsy manaiky fa iverenako indray ity verina nakaty am-piangonana indray izy laka misy maraina ny andro tsy sola teto tanina nandrano lasa izy niditra tao amin'ny altara tao vo hiditra indray izy fanena amiko indray izy amin'io za anao fandarana tao amin'ny radio hatray ary tao mbola verina indray ianao rahalahy tena manasitrana keo zao Jesosy zao mbola tsy sitrany ramatoa zay no mbola iverenako aty dia hoe zao ianao andohalika eo amin'ny altara eo dia hivavaka tonga teo izy nandohalika Jesosy io sitrano mivavaka mivadiko izy tsy mahay mivavaka fa teny tsotra sitrano mivadiko fa ianao mpanasitrana ary matory olona be deabe tonga teo amin'ity toeranyity resy lahatra fa eto misy an'izany Jesosy zany dia zao mpanasitrana ianao dia sitrano mivadiko sotra Jesosy amen lasa izy nandeha vita sadika vavaka vita ka zay fotsiny resahako taminy dia ahoana zany raha ohatra ka tonga ny an-trano iray ianao dia mbola sitrana le vadinao dia sady nome izy ny teny zay fikan Jesosy eo gaga be any ianao le teniny satria zay mihitsy le fiteniny zay ataony ao izy tonga tany an-trano izy dia mba azo kretsina ve numéro anao mena numéro tonga tany an-trano izy ry pastera manasitrana le Jesosy nitsangana le vadiko sitrana le vadiko mahery le Jesosy hay Jesosy mpanasitrana hay Jesosy mahay zavatra rehetra fa haikay hitany io adinao io ary rehefa mivavaka ianao dia mahazo valim-bavaka matahora ao izy zay manam-pahefana anary ianao any amin'ny elo nibebaka pastera nifola tamin'i Jesosy tamin'izay na tsy nentina ataoko fa za nge mpakaripôsy za nge mpanentaka fa ozy azatsy ianao azany so Jesosy raha ohatra ka sitranao hivadiko io fa hivadiko io narary malemy ao mpandrina tsy tao hoe ahoana tsy tao hoe ahoana ary zaho izy izy tsy sanotona azy tay dokotera fa sao dia coronavirus fa ahoana ka izy nge rehefa mialina sepitra be dia izy nge mikohaka be zay marina tsy ho lasy ty raha matoty ty aza nitaly alehako ametakizy madinika enina zanako pastera tena mahanitra ane zay zay izay mahanitra io enina be zao firy miliary zany hoe fa zany pastera vola be arena nge ny zanaka hay ve dia arena koa zao fahasalamana be meny Jesosy ianao zao dia miova amin'izay amin'ny toetra miovay amin'izay amin'ny fomba rehetrarehetra fa tiany Jesosy ianao tena mahafinaritra any Jesosy zany za hanaraka an'le ry mihitsy fa zany ankeno sady mery havany fa teneniko anao fa ny adalany zao tontolo zao Andriamanitra ampahamenatra ny endry nan'olo tena ompio eto amintsika izy zao raha sy fotoana zao ary dia tena isaorana Jesosy fa tena mba hanova tena nanova fo Andriamanitra ary hanova zany tanàna misy azy ary ozy izy za hitory teny ao amin'ny mpangary-paosy rehetra ao izy hitory teny ao izy andreny olona rehetrarehetra zay hoe manao tsitsinan'Andriamanitra reny fa i Andriamanitra ao izy tena mijery zao Jesosy zao ary hitany kay ozy izy any fiainako manontolo tsy misy na fenina zay tsy aseho izy natakina zay tsy ho fantatra fa i mifahotako na karary mivadiko mihinana ozona isan'andro san'andro satria nialatra ataoko nampinanako ny vadiko raisitsika zay fahindrem-panahy zay raha va zavatra tsy fahamarinana na alatra ataontsika ny ampiasana na fijangajangana ataontsika be dia be zao mampampanofatena ny tovavy satria hoe sarotra ny fiainana raha va zavatra ratsy sy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra na ampinanantsika ny ankonantsika tompoko dia mihinana ozona ny ankonantsika ary zay ny bebahany hoe alatra fangarona posika io zy pastera na melomako ny zanako hoe ny vady aman-janako aika ny zanako so zanany reto mihinana ny alahelon'olona mihinana ozona bebaka ao izy ny amin'izany rehetrarehetra zany ary hitany tompoka ny momba rehetrarehetra fa zange mahanitra zange tsy manana dia zay mantsay zay aza rakirakovana ao anatin'ny fahalemena ny fahotana aza rakirakovana ao anaty satria za manano tena dia hitsangajanga aza rakirakovana satria za mahanitra dia angalatra Andriamanitra tsy niteny anao anatin'ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa mahanitra dia andala mangalatra rehefa sahirana anao ka tsy manako hanina andala mivaritena tsy niteny an'izany Andriamanitra
fa ozy izy hoe makanisy aty amiko ianareo zay miasa fantatra sy mahaviasatretana fa izao no anome anareo fitsarana Jesosy Kristy manome fitsarana Jesosy Kristy mpanolotsaina Andriamanitra mahery Andriamanitra mahagaga mahay ny zavatra rehetra ary tompony zavatra rehetra rehetra nanomboka teo izy riavana dia nivavaka ary dia nanolo-tena ao aman'Andriamanitra androany Jesosy miteny aminao fa ny fiainanao ray manontolo fatany beba ianao fa tsy atratranao ny arety mandrikany tsy atratranao zany rehefa manana an Jesosy ianao petraon'Andriamanitra ny fiainanao manontolo ary nitsoko vavolombelona aminareo farany tapitapabolana riavana rehefa nandeha moto ilay zanako vavy evo accident moto rehefa accident dia niantso le chauffeur an'ilay taloha zany mba fanena teny an-dalana pastera voany accident zanakareo taitra tao an-trano dia ozy hoe Jesosy eo ahoana koa zany ohatrany tsy mifanarahantsika zany Jesosy dia miantso tsy akijana ny telefona vavaka anao tsika hivavaka aloha Jesosy eo ny maraina no vavaka dia nitondra-bavaka ny ankonako teo anatrianao dia nitondra-bavaka ny asa na fanompona dia nitondra-bavaka ny asa fivelomana dia nitondra-bavaka ny fiainako manontolo tsy anana satana fahefana ny ankonano fa inona ny antony mahatonga an'izany rehetrarehetra zany lasa ny azako vavaka mivavaka mifona tamin'ny tompo eny an-dalana 10 minitra tonga teo amin'ilay toerana jerena tsisy naratra kika kely lohalika tsisy potika ny moto fa inona zavatra nitranga dia ozy izy tsy haiko izy izy fa nisilifatra kely le fasika dia nianjera zange efa miteny anao hoe aza mitondratondra ny ho afa tsy mety vita ihany fa rehefa tonga tany an-trano dia inona zavatra nitrango izy ianao nijerena tao am-paosy le telefona vaky ny écran ny anay rehetrarehetra misy protège dolo fa ny azy reriny tsisy telefona tena fara zay raitra mpanehetretena fa vaky ny écran fa za tsy nanatra fa le telefona ke sibe ka isika le mitondram-bavaka ny ankonatsika io ane ka Jesosy miasy ka raha varina ao anaty telefona io ka manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra raisiny Jesosy an-tanana sa tsy zay tsy nampidoboka ny fo ny telefona lafolafo vidy zay potika fa ny fanahanao very mampalahelo an'Andriamanitra noho izany rehefa mivavaka ianao mivoaka ny trano hoe tao-bavaka ny ankonanao hoe tao-bavaka ny fiainanao manontolo fa tsy anana satana fahefana zany ianao na ny kely ary mety ampioroanao satana fa tsy manana fahefana aminao zany satana satria Jesosy Kristy ny mahery ao anatinao ndia hiasy ianao manao kasibosy ianao fa za miteny aminao fa Jesosy ny tena kasibosy matanjaka indrindra hiaro anao amin'ny arety mandrikana ary apetrao aminy fanahinao rehetra tebitebinao rehetra fa mahery ny Andriamanitsika manakaream-pahasoavana ny Andriamanitsika tompony fahefana rehetra ny danitra sy ty-tany ny Andriamanitsika fa fao ny ranomaso aok'izay mifaly fa Andriamanitra ny fanantenana le Jesosy Kristy zay vavahantsika mialohany amaranako koa ny tenin'Andriamanitra riavana dia mangataka amintsika mbanao ty raha anankiray ty ny andeny voalohany ihany zay efa fantatry ny mpitendry zava-maneno ao ozy izy hoe hita ny atinao mety mandeha zao tenin'Andriamanitra zao ianao any toerana lavitra any fa za miteny anao amin'ny anaran'i Jesosy fa hita ny atinao fatadolo problème anao fa navolotoanao reka vao isan'Andriamanitra ianao ny tsy nangataka ianao ny tsy nitaraina ianao ny tsy niresaka tamin'Andriamanitra ary mifahotanao ny hevitra nampisaraka anao tamin'Andriamanitra fa ankehitriny Jesosy dia miteny aminao hoe hitako ny atinao miverena amin'ny fitiavana voalohany andeha hiverina amin'i Jesosy tsika iraha 5:70 ao amin'ny firana fiderana ny andeny voalohany ihany anamarana tsika ny tenin'Andriamanitra hitanireo adinao rehetrarehetrareo hitanireo adinao ny masony
terianao rambola izy no andriamanitra asa matahotra. Endriavana zany fampahirezana antsika raha mbola Jesosy Kristy no andriamanitra ray zanaka ary fanay masina aza matahotra. Hitany ady sainao mety hiala amin'ny asanao ianao aza matahotra fa Jesosy tomponantoko amin'ny fiainanao. Manana olo ianao amin'ny asa aza matahotra fa hitany adinao ny anjaranao mivavaka dia mandohalika. Fo maraina petrao amin'ny Jesosy daholo fiaina manontolo. Aza manao ninona fa petrao amin'ny Jesosy daholo ny zavatra rehetrarehetra izay ataonao fa mpandresy ianao miaraka amin'ny Jesosy. Joroavolombelona amintsika maranaky ny fotoana za moa zany tamin'ny 5 taona lasa talohan'ny consécration dia tratra ny cancer du sein na ny mamiadany nono. Efa be dia be tsika nandrehan'izany. Rehefa natao ny scanner dia efa zay moa zany dia efa natao mammografia rehetrarehetra dia efa tonga dia efa hoe cancer ny nono mivoto be efa menamena be efa natao daholo rehetrarehetra dia zay zany. Rehefa nianatra pasteur teto zay amin'ny famoahana dia ny olona mianatra izao kosa ao anatin'izany mitebiteby fatratra. Rehefa mitebiteby fatratra dia ny olona mianatra zahako maty manainy tainako mandika lesona. Fa teo mba ninoko tena ninoko mihitsy ty dadarandrena atoandro ty kay olona mpaminany teo vao tena niny fa zao natsony avy hoe ianao tsy salama nga ianao ahoana moa ny afantarany ty olo ty anazy zany avy ianao aty ahoana marary ho aza dada tandremy manao chimiose izy mantsy vavaka atao vavaka ary havana ny bebaka nandritra amin'ny 7 andro tena ny bebaka teo anatren'Andriamanitra vita ny fibebahana dia nomen'Andriamanitra teny mba hijoroako olombelona tsika. Efa vita ny fibebahana 7 andro dia meny Jesosy anahy ny teny tao amin'ny Salamo 7:20 haiko tsy enjehiny mandrak'ity ny androany io ary tsy adiniko mandrak'izay. Salamo 7:20 mba hampahiarezako antsika hoe niady atrehantsika dia hitany Jesosy andro aman'alina. Zao no meny Jesosy anahy tao hoe 7:20 sambatra izay rehetra matahotra an Jehova mila matahotra an Jehova zany fa izay mandeha amin'ny lalàny fa hoaninao tokoa ny asa ny tananao ary sambatra sy ambininy ianao. Ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao. Ny zanako dia tahaka ny zanako aliva manodidina ny latabatrao. Tadidiko daholo zany satria 5 ny zanako ankoatran'ireo kamboty taizako indro fa toy izany no hitahiana izay lehilahy ozy za vehivavy matahotra an Jehova. Hitahanao avy any Jehova vanziona ny Jehova ary fa le hitany fahasoavany Jerusalema ianao amin'ny andro rehetra iainanao eny hitany zafinao ianao fiadanana aneo an'ny Israely. Io ry havana ny teny azoko tamin'izany. Tena Andriamanitra miova sa tsy miova? Tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay fa tanteraka tokoa le teny fa any amin'ny andinidininy farany hoe atratra ny zafinao ane ianao dia teraka tamin'ny 3 zafikeliko dia falibe hoe tanteraka ilay tenin'Andriamanitra. Ka raha nisy tenin'Andriamanitra fampanentana anao mety Jesosy ianao tsy maintsy tanteraka iny. 5 taona teoriana ty zahay eto ihany mijoratra any satria fantatro fa le Andriamanitra tsy manary an'izany. Toy izany koa le Jesosinao tsy manary anao zany izy. Fampandresy ianao ary ny teniny tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay araka le 10 asiko lehilahy teo. Jesosy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay zany ivavahantsika eto. Ka raha mangataka anao ka mbola tsy nahazo alefa sy any mivavaka fa mbola ho avy ny anjaranao. Raha manana olana ianao ka mbola tsy voavany ny olana mandoleha aloha dia apetrao amin'ny tompo zany fa misy lalana ataony aminao dia lalana hitondra fiadanana fa tsy lozy ary mifarany manaovany tsara trany manaovany tsara trany dia matahoran'Andriamanitra fa le Jesosy Kristy dia manam-pahefana anipy-tsika ny amin'ny elo raha ohatritsika manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapony. Tianao Jesosy mahereza ombanao Jesosy. Amen. Misaotra antsika tompoka misaotra antsika mangataka madamo malala amin'izay tsika hoeto satria misy avatra ny tompo ho antsika rehetra manerana ny tany sy ny firenena. Re havana malala ao amin'ny tompo fantatsika tsara fa hatramin'ny voalohany dia efa nilaza tamintsika ny tompo mba hivavaka. Chers fidèles en Jésus-Christ, le Seigneur Jésus a un message pour nous et il nous demande de prier en tout temps.
rehefa nivavaka isika dia hitan-tsairatsika ny afatra nataony voalohany indrindra hoe mandehananareo roainy devoly fa i devoly io masika be. Le message qu'on nous a transmis, c'est de chasser les forces du mal, chasser le Satan dans notre vie, parce qu'il travaille jour et nuit pour nous emmener à l'enfer, en enfer. Dia rehefa nivavaka isika dia hitantsika tsara ny afany tamin'izay manao hoe ataovy latsakalina mihitsy dia niova, tena niova ny isan'ny olona sitrana ny amaro. Quand nous avions à prier, le Seigneur nous a conseillé de faire une attaque nocturne, une descente nocturne pour chasser la force du mal, et nous avons vu le résultat de ces prières. Dia rehefa avy eo tsika dia nasainy nanao lavalina amin'izay mba hamafana ny aretina rehetra. Et après cela, on nous a dit de continuer toutes les nuits afin que la force du mal n'ait aucun effet dans notre vie. Rehefa vita izay dia lahady faraparany teo izy niteny hoe midy raha an Jéhovah noho ny soa nataony taminareo. Et quand cela a été fait, on nous a dit de glorifier le Seigneur pour tout ce qu'il nous a fait pour nous. Ankehitriny dia nahare fa olona maro be mihitsy no nanandrana an'izany hoe miberan'Andriamanitra amin'ny fony any atokantrano. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont glorifié le Seigneur dans leur foyer et on a vu les résultats. Na izaho aza dia mba nanao ny anahy eo amin'ny birao ao nitsinjaka na andia aho dia hoy ny tompo hoe zany tena tiako dada. Même Pasteur Dad, qui est déjà un prophète de Dieu, lui-même dans son bureau, quand il est tout seul, il se met à danser, à glorifier le Seigneur. Dia faly Jesosy nisaotra izy tamin'izay fotoana izay. Et Jésus lui était reconnaissant et il était très content pour cela. Dia mba miteny aminareo miaino eto hoe mba hatsangano ny tananareo izay mba efa nitsinjaka nandiha tany an-tany tany an-trano tamin'ireny rehetra ka nahita ny tompo hatsanganony. Vous qui êtes ici présents, levez la main, ceux qui ont déjà reçu le résultat de vos prières. Levez la main, s'il vous plaît. Voilà, applaudissons le Seigneur. Applaudissons. Dieu est grand. Zava-dehibe zany, tena zava-dehibe ny fahafantarana an'izany. Dia mahatsiaro namana anankiray ho antsika ny ampitan-dranomasina azafady rahalahy raha ohatra ka manonona ny anaranao aho i Dada Samy izay mipetraka Antrapy Jorovavolombelona. Je me rappelle d'une personne et je demande pardon si je dois dire son nom. Il s'agit de Dada Sam qui est à Trappes en France. En France. Dia zao ny tenin'ny azafady indrindra. Za dada hoy izy nasain'i Jesosy nihinana kadradraka satria zany ny teninao hoe nana kadradraka dia nihinana. Il avait dit qu'il a dû manger des cafards parce que c'est la parole de Dieu que Dada Randinatouand lui a dit de faire et il l'a mangé. Dia sitrana izy. Et il a été rétabli. Dia nitsinjaka nidera nisaotra an'Andriamanitra irery tao an-trano tao amin'ny foko rehetra. Et pour ce faire, il avait dansé, il avait loué le Seigneur pour cette guérison. Dia mba nangataka tamin'ny tompo ahozananao hoe Jesosy raha mba ankasitrahanao na ankasitrahanao zany fitsinjahako sy fiderako anao zany dia mba kasio amin'ilay rambon'akanjo kelinao. Et il avait demandé au Seigneur, si vraiment tu as apprécié ce que j'avais fait, touche ma robe, Jésus. Dia rehefa nivavaka izy nivavaka amin'ny alina eo
tamin'ny nofy dia tonga amin'izay Jesosy tsy ny akanjony no nakasiny tamiko fa ny tongotro mihitsy izy no kasihan'ny tanana roa. Et quand j'avais prié durant la nuit, le Seigneur Jésus était venu dans ma maison. C'est pas ma robe qu'il avait touchée, mais il avait touché mes 2 pieds avec ses mains. Indroa izy no teny zany tamiko nandray, indroa izy no nikasika ny tongotro toy izay hoe Jesosy tsy ny tongotro tsy ny tongotra fa ny lohako kasihany. Il avait demandé au Seigneur de toucher sa robe, mais dans sa bonté, Jésus avait touché ses pieds 2 fois et il a demandé à Jésus, « Ô Seigneur, ne touche pas mes pieds, mais plutôt ma tête. » Dia inona ny dikan'izany dada hoy Jesosy dia hoy mantsy aminy hoe sitrana tanteraka amin'izay ianao ary nakasitraka ny fiderana nataonao taminy izy dia andeha misaotra azy teka ho antsika rehetra amin'izany Et quand M. Samuel avait demandé la signification de ses rêves auprès de d'Adaranjena Twanj, il avait dit que Jésus avait accepté et a aimé donc les louanges, la danse et la célébration qu'il avait faites dans sa vie. Fa ankehitriny kosa dia mananatra antsika amin'izay ny tompo omeny teny androany eo amin'ny Isaia 7:7. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous donne un message dans le livre d'Ésée, et c'est Ésée chapitre 49, verset 13 d'abord, puis après verset 6. Zay ny andininy 7:10 dia ny andininy 5. Hoy ny andininy 7:10, mioby io ry tany mifaliry tany, velominy io borotendrombohitra fa Jehova efa mampionona ny olony sy mamindra fo amin'ny olony mahantra. Chapitre 13, verset 13, qui se lit comme suit au nom de Jésus-Christ. Ciel, manifeste ta joie, terre, émerveille-toi, montagne, lancez des acclamations, car le Seigneur réconforte son peuple, il montre son amour aux humiliés. Zay Jehova hony mampionona antsika, zany hoe fantany ny fahorintsika tsirairay avy zao amin'izao coronavirus zao dia mampionona. Seigneur connaît tous nos problèmes, surtout devant cette pandémie de Covid-19, mais il est là pour nous réconforter. Ka ny tena fomba fampahirezana sy fampinonana antsika izy dia hoe mamindra fo amin'ny olona mahantra, zany hoe amin'ny olona tsy mahay mivavaka akory ho an'ny olona tsy manam-bola andehanana any amin'ny dokotera fa hainy zany miazakazaka miantra sy manasitrana antsika. Et pour nous réconforter, Jésus nous montre son amour, il nous dirige, il nous guérit de tous nos soucis. Et c'est surtout par rapport aux gens qui ont des problèmes, qui n'ont pas les moyens d'aller voir un médecin. Jésus est là pour vous. Dia omeko anareo reto fijoroana vavolombelona avy any amin'ny toby loharano zay téléphone no nazahoako azy. Et Dad va nous dire les témoignages qu'il a eu de Toublouaran. Oui. Qu'il a eu au téléphone. Louaran se trouve dans le sud de Madagascar, du côté de Vangainjan. Nisy zazalahy anankiray ozy no babena dia maratra izy ny tongony sady izy malemy dia malemy hoentina any amin'ny dokotera. Il y avait un jeune homme que sa famille portait sur son dos parce qu'il avait les pieds, il avait mal aux pieds et il ne pouvait plus marcher.
et les gens l'avaient emmené dans ce centre Louaran. Dia rehefa eny an-dalana eny zay ozy izy dia mihira satria mbola 1 kilometatra no nelanelany trano sy ilay toby any Loharano. Rehefa tonga teo izy, tonga misy eo amin'ny toby Loharano tonga dia nandeha sitrana tampoka teo ilay zaza. En cours de route, de leur maison jusqu'au centre Louaran, ils ont dû porter le jeune homme sur le dos, mais dès que la distance faisait 1 kilomètre à peu près. Mais lorsqu'ils étaient arrivés au centre Louaran, le jeune homme pouvait directement marcher. C'est gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dia hoy le raha matoa hoe menatra anao pastera ozy satria za mieritreritra hoe tia zanako sitrano, tia zanako mba jereo ka le zanako kaika sitrana ohatran'ny olona mandainga ka mifona pastera sady lasa nitsokan'ody izy mianaka kely. Et la maman qui portait son enfant sur le dos disait à Dad qu'elle avait honte parce qu'elle n'avait pas la foi. Et elle a dit, cet enfant que je croyais malade, il suffisait que je lui dise la parole de Dieu afin qu'il soit guéri. Et elle eut honte et elle était revenue chez elle. Ary ny faharoa manaraka an'izany satria tena mahantra, zany tena mahantra, mamindra fo na dia tsy manana vola aretsika. Tindray ny faharoa. Deuxième témoignage. Même si nous n'avons pas d'argent, il faut y croire. Deuxième témoignage. Nandeha le ramatoa mibabiny zanany koa dia io zanany io dia marary mafy, marary tena marary. Il y avait une autre dame qui portait son enfant sur son dos et cet enfant était gravement malade. Nafeniny fefa maty io zaza io. Elle avait caché que cet enfant était déjà mort. Nandeha dia nandeha teran'Andriamanitra amin'ny dalana, teran'Andriamanitra ao anatin'ny 1 kilometatra, teran'Andriamanitra vao tonga koa eo amin'ny toby Loharano, satria be dehibe nareo nitazako tany amin'ny toby Loharano manatrika eto, vao tonga tao amin'ny toby Loharano tonga dia nitsangana koa ilay zaza dia niaraka nilalao izy ireo lanarary teo. Menatra le ramatoa hoe azafady pastera zanako efa maty anie iny nitsangana iny tehaka ho an'ny tompontsika. C'est à peu près la même histoire. Une autre maman qui portait son enfant sur le dos, qui était déjà mort, mais avec sa foi et sa croyance, elle l'avait quand même emmené au centre Louaran. Et dès qu'ils ont passé le portail, l'enfant était guéri et tous deux, les deux garçons, ont pu marcher et ils ont loué le Seigneur. Ils jouaient ensemble. Et jouaient ensemble. Dia izay io navarina ary avana amin'izay sotra ny toriteny teno miteny rehefa amin'ilay tantara kely telo hoe marary be le vadiny na maditra be vadiny tsy hitako trozy atao Jesosy dia rehefa tonga Jesosy dia niteny taminy Jesosy niteneniny hoe ataovy ary zay ataonao Jesosy. Et comme disait le pasteur qui avait prêché la bonne parole tout à l'heure, le monsieur qui était presque un bandit, il s'est confié au Seigneur et il a accepté que Dieu peut faire tout ce qu'il veut dans sa vie. Voilà le message de Dad aujourd'hui. Aujourd'hui, nous aurons à prier tout le temps. Parce que cette prière nous protège du coronavirus. Et chaque foyer était
guéris et protégés par le Seigneur. Continuons de prier. Fa izao kosa iny andininy fahaenina mandefa afatra ho antsika. Mais il y a un autre message dans le verset 6 du livre d'Ésaïe 49 toujours. Eno izy mbola zavatra kely foana raha tonga mpanompoko hanandratra ny firenen'i Jakoba ianao. Et il m'a dit, cela ne suffit pas que tu sois à mon service pour relever les tribus de Jacob. Et Mpanompoko hanandratra ny maha-kristianina antsika isika. Et ramener les survivants d'Israël, je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut s'entende jusqu'au bout du monde. Zay rehefa raha alina zany tsika manomboka amin'ny 7 alina indray dia hanomboka indray ilay latsakanina faharoa. À partir d'aujourd'hui, donc, nous allons continuer toujours la prière nocturne à partir de 21h, que chaque foyer s'y mette. Et c'est comme ça que nous pourrions vaincre cette maladie. Satria efa narovan'ny Tompo isika. Car Jésus nous a déjà protégés. Dia mivavaka kosa isika, hiaro kosa isika, androaka le devoly ivelany ny tokantranontsika tsirairay avy. Mais cette fois-ci, nous allons prier pour chasser la force du mal, pour chasser Satan de notre vie et dans la vie de nos voisins. Vokatra ny vavaka nataontsika dia jery fa mitombo mihitsy ny sitrana. Zao kosa isika dia hanao vavaka mba hitombo koa ny sitrana any ivelany. Quand nous avons prié pour que la maladie soit guérie dans nos foyers, à partir de maintenant, nous allons prier pour que le nombre de malades diminue autour de nous. Ce soir à 21h, nous aurons que chacun de nous prenne un verre d'eau. Mba androkany devolany velany satria ny devoly itsika ato velany atsika anatiny, itsika ato anatiny dia faly Andriamanitra, manasitrana Andriamanitra. Nous allons prier à travers cette eau et nous allons prier pour les autres également afin que Dieu ne soit pas fâché auprès de ces gens. Oui. Nanasitrana antsika Andriamanitra tato anatiny fa izao kosa ny any velany dia tezitra ny devoly dia manao ny ataony. La force du mal travaille auprès des gens qui sont autour de nous. Quand il a vu que nous avons beaucoup prié et qu'il ne peut pas nous attaquer, il attaque maintenant les gens qui sont autour de nous. Io zany le latsakanina raha hariva. C'est ça la descente nocturne. L'attaque nocturne que nous aurons à faire. Nous allons prendre le verre d'eau, nous allons le sanctifier. Nous allons sortir soit à notre véranda, à notre terrasse, à la fenêtre ou même dans la cour. Mandefa ny rano Jesosy daholo tsika hoeny amin'ny habakabaka zao tontolo zao eto Madagasikara. Nous allons jeter cette eau sacrée autour de nous et partout dans Madagascar. Dia miteny tsika hoe Jehova ne amindra foan'ny olona rehetra. Et nous allons dire que Dieu pardonne tout le monde. Ka amin'izay fotoana izay dia olevona sy potika daholo any amin'ny habakabaka zao tontolo zao ny coronavirus. Et c'est ainsi que nous allons vaincre cette pandémie du coronavirus. Zay no atao hoe mpanompoko ianao tsika tsiraravy hanandratra ny maha-kristianina antsika ho voninahitra Andriamanitra. C'est ce qui veut dire que toi, tu es le soldat de Dieu
Et c'est toi qui vas glorifier le Seigneur à travers ce monde. Misaotra tompo ny hira fa raika ambin'ny folo sy eninjato raika ambin'ny folo sy eninjato ny andininy faharoa ihany ny ataontsika ny lalako mba hazavao ianao ny jiroko. Il n'y a pas de français en cantique là. Zafady kely hoe misy mitady ny madame Alice vadiny manitra fa mararony any zanany. Zay zanany zay indrindra tandry fitsika daholo androany. Aza maika ny mivoaka zany ianao fa eto Jesosy. Mbo ataovy le toriteny teo hoe ataovy zay ataonao Jesosy fa vitany Jesosy manasitrana an'izany fa aza maika anao fa avy aloha izy hira aloha izy vavaka ary anao koa midira mihira vavaka manandrify ny zanako marary. Tsangantsika. Lalako mazava ianao no jiroko fa maisipito e izaho sy ve nikotroka na misy loza aza le misy loza aza zay mampamoifo tsy misy atahoro tsy misy atahorako ianao no amiko. Vavaka isika Jesosy eo miantso ny anaranao ahy. Mpanomponao miasa ho anao, miady ho anao, iarovana any Madagasikara sy izao tontolo izao ary ny mino rehetra. Mino a Jesosy. Jereo zao mahazo anay rehetra zao. Misaotra anao aloha fa mbola narovanao zahay. Misaotra anao aloha fa tena nitrotroanao zahay ary tsy misy mbola very mandrakitiny androany fa mbola tsy nisy simba fa mbola teo anatrehanao salama teo anatrehanao. Fa ankehitriny Jesosy jereo fa faly ny devoly satria mihidy ny fiangonana, faly ny devoly satria vitsy ny mpiangona, faly ny devoly dia io manao ny ataony ao an-tokotany eo Jesosy. Narovanao ny tokantrano rehetra misaotra anao fa ankehitriny zay dia ho any atokantrano amin'izay, ho any atokotany amin'izay, eny ambaravarakely amin'izay, amin'ny lavarangana any amin'izay, any latsakalina indray androany Jesosy amin'ny ty rano ty Jesosy. Ho ny ranao masina, ho ranao mahery aloha amin'izay rehetrarehetra miangona ato na iza ato amin'ity tranonao masina ity na any amin'ny farany ambony ka hatrany amin'ny farany ambany hamasiny ty rano ty na dia mipitika kely fotsiny tsy tany masony azy fa tahaka mipitodrora tahaka ny herika kely fotsiny efa ny amin'ny rivotry ny lanitra efa tongatra ny ambony hatrany ambany tongatra ny amin'ny tokantranonay tsirairay avy any Jesosy hamasino ity. Ao le zaza marary voalaza teo Jesosy araka voalaza teo zany tady any madame Alice amin'izy vadiny manitra hony mararo ny zanany Jesosy eto ty rano ty ho tonga hatrany Jesosy amin'izao ora hitenenanay izao fa ianao no Andriamanitra tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Ianao koa nilaza hoe roay ny devoly ary andefaso ny rivotra iny ny iraka Jehova alefaso ny afo iny ny afo ny Jehova mihitsy ny afo andoro zany aretina rehetrarehetra na amin'ny zazakely zany na amin'izaniza amin'ny tokantrano tsirairay avy anivela tokantranona ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona mpiany Nazareta amin'ny anaran'ny rano may dôdôly may dorana dôly dia retina rehetra naiza misy azy naiza amin'ny zazakely zany tononona ny anarany Jesosy mahery Jesosy mpanjaka may zavatra rehetra tompony tany sy ny lanitra tokony hery dia tompon'ilay Andriamanitra tsy toa manana ny asany rehetra
manana ny fahefana rehetra, manana ny fedina rehetra. Ataovy amin'izay le ataonao Jesosy eo, ataovy amin'izay le ataonao Jesosy. Androany le retina sy ny torana aby erisy. Naiza misy an'izany, tsy anam-pahefana aminay tsirairay avy. Sotra Jesosy, sotra fa niainao na ianao na dia zao vitsy zao aza izay. Alohan'ny isarana Jesosy mangataka anao ana dia ray minitra monja ihany aza mba tanterao aminay ny teninao hoe inona ny mbola tianao hataoko aminao. Soroaty ary zany vavaka zany Jesosy. Misaotra Jesosy, voasoratra zany, voasoratra ary mino fa aniraka ny anjelinao amin'izay ianao sy ny miaramilanao amodika sy andrava io devoly sy ny fifalian'ny devoly izay mandrava sy manapotika no mino rehetra eto Madagasikara sy ny ampitan-dranomasina izao. Naiza misy anay Jesosy, tsarovy fa mpanomponao no mangataka izany ary mbola mpanomponao zay amin'ny andro rehetra iainanay. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo. Rainay izay ny an-danitra ho masina le ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meonay ny niana sahaza ho anay ary mamela ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay ary iza mitondra ny amin'ny fakapanahy hanafana amin'ny ratsy hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisy ny tsodrano ho Jehovah tompony maro aminao. Izao dia izao no Jehovah Andriamanitrao izay nisitona anao sy nanalanao teo amin'ny vahoan'ny Farao tany Egipta. Rekoko ny fitarainanao ary efa nidina zao hamonjy anareo. Zaho Jesosy rehefa tianao dia tena tia hatramin'ny farany, ilay tsy miova anio ary mandrakizay zany fitiavako anao mandrakizay zany, fa ny zanako izay tiako ho trotroko ary ho adidiko mandrakizay. Saotra Tompo, anao ny dera, anao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Jehovah ray malala ho izay ho an-danitra ao enoy izay fivavahako izay. Jehovah ray malala ho izay ao an-danitra enoy ny fivavahako atako amina fa Jesu Kristy zany naganone nasuruna sayeminua minapame dayeluka. Saotra Tompo, saotra. Teka mafany tompontsika. Saotra Jesosy, saotra Jesosy. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina Jehovah tompony maro endrika tany rehetra. Amen. Tanteraka tokony izany amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Samy mahereza tompoko.